Voalazako teo le feona naraka amin'ny tribonaly io fitaovana ray oa le teneniko le résolution zay navoaka tao tsy hoe tsy ho ilery ihany fa mifandraisana raikitra miainga avy any am-boalohany zany hoe raha ohatra moa tsisy fitorinana fitarainana tonga any amin'ny tribonaly dia tsisy dikany aloha no nanaovana an'izany zao dikan'izay zany dia zao miainga any amin'ilay VOI mandraina ndraiky aloha mandefa ny information any amin'ny tompona raiky ny administration forestière ny administration forestière manana raikiny sy ny gendarme manao ny enquête araka ny tokony ho izy ary mandefa an'ireny enquête reny ara-potoana eo anivon'ny tribonaly dia ny tribonaly mba mitraité an'io ho ara-dalàna zany mba araka ny zava-misy araka ny fahitany miainga avy amin'ny zava-misy any fotsiny sy ny lay internaty izy le PV technique ho izy ary teo sy ny conclusion ny forêt dia ny olana dia zay le résolution zay le navoakanay tao zay le teboka dimy teneniko teo satria hoe fa maninondreo satria raha misy olona manao atsony zany hoe mandika ny lalàna manao zavatra fanombanao anatiny dia ho anay zany rehefa tsy misaza reny aloha dia vao may manevahana ny sasany ary zany ny zava-misy mbola mafisy toety foana hoe misy olona ray manao teviana ny teneniko satria mpanao teviana ny toerana dia mandeha manao an'le fitorona manao dénonciation na manao plainte le VOI dia ny zava-misy eo matetika ialatsy fa zao lay olona toriana tonga alohan'le olona mpitory any amin'ny internaty any an-tanàna ary rehefa tonga ao tanàna io olona io lasa menace andrareo ary mirehare mihitsy izy ao anatin'izay dia le olona zay mba resy lahatra kely mamia le information zany lasa tsy mamitsony zareo tsy manao le fitoriana dia zay no mahatonga an'le hoe mila marikotra zazy dia zay ny angatahana amin'ny tribonaly dia zao najerevana le teboka dimy fa maninona any satria ny any amin'ny tribonaly tsy mahita ny any amin'ny terrain tsy menao tsiny izy satria tsy mahita dia ozy izy ny anay jerenay misy ny lalàna ozy izy manahoana ny charge manahoana ny proof marikotra tsara hoe karaha ohatra tsisy iny tena izy le témoignage io zany ohatra zay zao le teboka ray tsy misy mijoro hoe dia varomelona io mihitsy ane za tena ohatrao dia sahirana zay ozy izy zay misy ny fieritreretanay dia reny zany ny ezahana atao hoe le olona nefa tena any fotony mahafantatra fa tena nanao io le olona nefa rehefa loatra dia hoe inona zany ny vahaolana dia hoe zay zany anisan'le teboka ray reny teneniko teo hoe ny PV technique ataon'ny gendarme sy ny conclusion ny forêt dia tokony tonga ara-potoana any amin'ny tribonaly zany ahafahandrareo manao zay ary tena taon'ny tribonaly tokony tonga alohany alohan'ny fotoam-pitsarana zay zany tena zavatra napetraka tao anatin'le izy satria ozy izy tsy inona no atao rehefa tsy tonga le conclusion alohan'ny fotoam-pitsarana dia avoakany arak'ilay aloha satria ny conclusion ao zany mametraka ny lalàna zatra ny feikevitra ny avao amin'ny forêt dia zay zany zavatra ray ngeza hoe am'izay rehefa tena misy zavatra am'seo dia mba miandra lalàna zavatra faharoa ny resahana atao mbola mafisika eto foana izy le hoe le mijoro partie civile io koa ny kahitana zany dia zareo ofisiara zany hoe ny procureur no lasa partie civile ao anatin'le izy dia hoe fa maninona fangatsy ny avao amin'ny administration forestière dia hoe ny tribunal ny tena ny administration forestière raha mijoro iny terananty izy ho lasa izy no partie civile ao anatin'izay dia lasa sady juge izy no partie satria izy manao conclusion dia izy indray rehefa aveo izy no mpitory izy no mangatakonitra sotra zany dia tsy mety zay dia iny moa zany dia inona zany no vahaolana aminazy ty satria zany zany anisany hoe mahatonga an'lay dia hoe anao lay ireo le gestionnaire an'le faritra rovana no afaka mitory dia tafidra amin'ny zany afaka manao an'le fitoriana ary zany anisan'izay teneniko hoe tsara anisan'ny resahana atao koa ny iny tena ranty izy ny resaka dina satria dina fitaovana ray ampiasain'ny VOI mba afaka tonga zany olona dia any dia efa misazy dia hoe afainganina ho amoraina ny fanaovana an'ireny dinidina fa ny angatany mba tsy fanohatra amin'ny lalàna ary ho afainganina ny fanaovana an'ilay dina zany dia anisan'ny zavatra ray ngeza be resahana atao koa ty fampiasana ny tribonaly ny zavatra misy hatramin'izay ary lesona ngeza be izy dia raha anaty faritra rovana anankiray zao misy mpanao volamena na mpanao teviana reny olo reny rehefa manao na manao azy dia milasy ao izy zany manao trano kely hipetrahany ao izy rehefa mandeha any ny forêt na ny gendarme rehefa tonga ao dia tsy mahatratra olona dia fatao zany raha janonao eo fotsiny io dia miverinao indray le olona ngainao izy any natiala be any dikan'izay nataonareo tonga dia mandrava ary tsy vita mandrava reo fa na hoe dorana mihitsy moa zany dia manerana Madagasikara fomba fiasa zay la gendarme sy ny forêt dia manao an'izay foana déguerpissement zay zanao manao an'izay fa zao ny tribunal tena lalàna zany ary tsy azonareo atao anisan'izao ka tamin'io taneraka tamin'ny tribunal io zay dia ahoana ary zany atao ajanoneo ve zany mila maka ordonnance nareo ka maka ordonnance zany tanao nareo zao tonga dia miteny hoe tiako ny fihetsiky
dia izay mihitsy ny adivana ka ordonnance dia ahoana zany dia le zavatra nareo izy izy rehefa hidina nefa mahafantatra le zavatra ataonareo dia maka ordonnance zany ke tsy moramora ilay tapabolana ray volana dia nametraka kosa aloha izy ka zay le résolution ary fekeo ty atao hoe ifamatorany ty zavatra ty fa ry zareo au niveau tribunal atao amin'ny cour d'appel dia niteny mihitsy ny président izy izy no misy ny ordonnance atsasakadiny ene zany dia vita ka zay ny teny ao ataonareo zany rehefa misy dia vitareo anatin'ny atsasakadiny dia afaka mandeha manao misy mikely aloha zany zay tao anatin'ny izy zany hoe tiako tena zany ny vokatra tsara aloha io ny résolution fampifehezana fa izay ao anatin'ny kokazy dia anara-maso an'io hoe raha nisy ty trango ty mbola naseho ve le olana indray sa hoe tena narahana le zavatra ny fampifehezana ohatr'izay koa le tany amin'ny charte de responsabilité satria tany dia tena nisy ny engagement gendarme na misy zavatra re dia mandeha makary zay dia io zany fitaovana entinay anaraha-maso dia mijery dia mety eo anao moa vokany amin'ny 2016 2017 sy ny rehetrarehetra io fa raha samy mandray anaiky raha miandry reo zay niny fa miena ary tena ena ny ataoko hoe mba tsy tenenako hoe io foana io fa mba any amin'ny roapolo na dia amin'ny roapolo sandaty tsindry izay misy ao sisa hitantsika any amin'ny 2018 any